Dia amin'ny fifaliana indray no ionona amintsika raha lasana vakimalala amin'izao fotoana izao. Fotoana izay ahafahantsika indray mihaino tenin'Andriamanitra eto amin'ny onjam-peo aky radio izay miainga avy eto Frantsa moa ary reresitsika maneran-tany. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavakantsika amin'izao fotoana izao mba hahatonga ny fanatrihan'Andriamanitra ho any amintsika tsirairay avy ka mba izao tenin'Andriamanitra izao anie tsy ho tenin'Andriamanitra ho verivery-maina fa tena ho tenin'Andriamanitra tokoa hiasa ny anatin'ny fotsika tsirairay avy. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia tafavoreto indray izay. Tafavoreto izay hiaino ny feonao. Tafavoreto izay handray hafatra avy aminao. Ka mitenena tompo amin'ny alalan'izao mpanompono izao izay tsy manam-pahalalana ary fotsabava nefa kosa manaiky androany hiasan'ny mpanainao masina ka mitenena fa miandrandra hafatra avy aminao izay miandrandra fampaherena, miandrandra fanafody satria ny teninao manasitrana, ny teninao mamoky, ny teninao mahafaketaeta ka misaotra Jesosy malala. Dia vory sy ny satana kosa dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka reningelina izao tenin'Andriamanitra izao na dia kely aza. Misaotra raha eo. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabana amintsika rehetrarehetra. Dia tonga soa koa ianao eto amin'izao aky radio izao raha izay ianao vao tafiditra teto dia ny tompony ombanao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao ary tsy ny amin'ny tenin'Andriamanitra ihany fa manentana anao foana eny fa misy mampahery eto misy fandarana maro hafa eto. Ihany tenin'Andriamanitra izay jerentsika androany dia ao amin'ny boky Niobolana. Ao amin'ny boky Niobolana fa 5:20 ka ny andininy fa 1:20. Boky Niobolana ka ny andininy toko fa 5:20 ka andininy fa 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha anao na ny fahavalonao dia omeo hanina izy ary raha mangetaheta izy omeo rano sotroiny. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo an-dohany. Raha lasana vavy malala izany indray ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika androany. Tenin'Andriamanitra tsy maivana izany fa mavezatra. Ahoana mahatonga izany mavezatra raha vakia izany dia mora andininy anaky 1, 2, 3, 4 andininy soratra masina anaky 5. Mora ny mamaky an'izany, tsy ampy 1 minitra akory ny namakiko azy. Fa sarotra ny manantanteraka an'izany. Ahoana izy ilay tenin'Andriamanitra? Omeo rano ny fahavalonao. Tsy hoe omeo rano ny vady aman-janakao. Tsy hoe omeo rano ny reninao na ny rainao na ny fianakavianao akaiky. Fa raha izany dia mora. Iza moa no omena rano? Iza moa no omena hanina? Fa tsy ny olona tianao. Dia mora izany. Fa ny olona eto ilay olona omena azy. Tsy iza akory fa fahavalo. Inona moa izany fahavalo? Mahafantatra an'izany daholo isika hoe inona moa izany atao hoe fahavalo. Fahavalo izany dia olona tsy mifandray aminao. Olona tsy tianao. Ny degré-ny hoe mahafahavalo sy tsy mahafahavalo io misy. Misy ny olona tsy dia tianao fotsiny, mialinalina kely anao eny, mangarigarika kely tsotsotra eny isy tsy indraindray. Efa fahavalo ihany ireny. Fa misy koa olona rehefa manomboka misy fahatezerana dia faly raha mahita zavatra tsy mety ataonao, faly raha lavo ianao, faly raha misy zavatra ataonao dia afa-baraky ianao. Fahavalo koa izany. Fa misy karazana fahavalo tena any amin'ilay tena sarotra. Any amin'ilay fahavalo ilay mifofony ainao ireny mihitsy. Reny tena fahavalo. Ozy ny tenin'Andriamanitra nefa hoe ranonona ny fahavalonao ka reny fahavalo reny ilay tenin'Andriamanitra androany. Fa tsy ilay olona tsy dia mifankahazo aminao, ilay mpiray vodirindrina ohatrany tsy dia mifankahazo. Tsy reny ny tenin'Andriamanitra tenena androany fa ilay fahavalo tena mifofony ainao reny. Ilay fahavalo tena tsy tianao reny. Izay mahatonga anao miteny hoe tsy mora io tenin'Andriamanitra io fa sarotra. Nefa na dia sarotra aza dia raha vitan'ny olona izany matoa ny tenenina dia mampahary anao androany fa tokony vitanao izany. Jesosy arangely teny any amin'ny Mateo 5:20 hoy Jesosy hoe mivavava an'izay manenjika anao. Izany hoe ianao raha tokony hitondram-bavaka dia olona manenjika anao dia entinao mambavaka. Ny olona tsy tianao no menao rano.
omenao sakafo na rehefa teteleominao teampahelo fa nataon'ny olona teo alohantsika zany itan'izany fantatsika tsara tantaran'ny Abrahama resaka fahavalo somary mbola tsosotra aloha tsika androany aty am-boalohany i Abrahama sy Lota de zao ny zavatra mitranga niaraka izy mirahalahy izy nianaka de avy eo niady ny mpiandriondriny Abrahama sy ny mpiandriondriny Lota de ozy Abrahama hoe tsy mety zao fiarahamonina zao fa aoka isaraka tsika mianaka aoka isaraka tsika mirahalahy de nisaraka nety tamin'ny Lota raha teo nisarahana tonga de ozy Lota hoe alao anako ary zao ary satria nasiany Abrahama nifidy toerana hoe mifidiana ianao zay alehanao de any am'izay tsy alehanao ny aleha ozy izy Lota ry anaty ry amin'ny moron-drano ry ana satria naniny satria mavokatra ry tan'le makry ana ry ana fa ry tan'ny Lota daholo ny tany tsara rehetrarehetra fa zao ny zavatra mahafinaritra na de tsy any ary ny fatoan'ny torotentsika roany afaka mifidy zay tiany olona fa ianao Andriamanitra manana ny anjaranao zao ny tenen'ny Andriamanitra tamin'ny Abrahama rehefa lasan'ny Lota daholo ny tany tsara rehetrarehetra zao no nytenen'ny Abrahama zao tenen'Andriamanitra zao ry Abrahama nety niakatra tamin'ny toerana ambony Abrahama de zao teneny hoe mijereva ianao any amin'ny avaratra any amin'ny atsimo any amin'ny atsinanana any amin'ny andrefana de zay takatry ny masonao de omeko anao hitanao ny olona mifidy mampiasa saina mampiasa fihetsena fa ianao manana ny anjaranao Andriamanitra fasa mitoera foana ianao hoe olona mandefitra mitoera foana ianao hoe olona miandry an'Andriamanitra olona matoky an'Andriamanitra fa tsy zay ny fatoan'ny tentsika androany fa zao rehefa nisaraka izy mirahalahy rehefa misaraka moa ozy tenin'Andriamanitra hoe rehefa tsy momba anay de manohatra anay de mpivahavalo ihany ke zany efa kôtikôty mpivahavalo ihany izy mirahalahy fa mbafantatro ny zavatra nitranga nitoetra tao amina tanàna tao hoe Sodoma i Lota nefa i Sodoma io de horavan'Andriamanitra satria tena feno fahotana fa i Abrahama nge no nivavaka ho an'ny Lota raha lasana vavimalala i Abrahama nge no nifona ho an'ny Sodoma sy Gomora satria tao Lota nefa fahavalony de tanteraka Abrahama zany teny zany hoe mehoanina raha nona ny fahavalonao mehoanina raha mangeta ety izy de omeo raha mivavaha hoany zay manenjika anareo Lota nge tsy nirahany Abrahama tsony ozy Lota hoe tafita vita ny fiainako tsisy rako any Abrahama fa i Abrahama tsy nanadino azy ary Abrahama nivavaka ho azy ary vavaka nataony Abrahama no natafavoaka ny Lota tao a Sodoma sy Gomora zany ny atao hoe olona natateraka ny sitrapon'Andriamanitra tsy mora zany fa ataovy manomboka androany andao ezaka tsika fa manam-pahavalo ange ianao manam-pahavalo ange zahay fa zao ny tenin'Andriamanitra mampahely antsika ny amin'le obolana teo manao hoe fa raha manao an'izany ianao de zao manambatra vainafo eo antohany ianao ary Jehova mahalisoanao tsy resaka momba n'le vainafo firy satria raha hiditra lalina momba an'io lasa taky ny hoe manozona ihany ndray ino tezy ty ny fahavalo fa hijery an'le hoe ny soa ataon'Andriamanitra ny soa zay ho ataon'Andriamanitra ao arinan'izany de nisy olona anankiray ao Baiboly ao ihany koa fantatritsika tsara angamby zany atao hoe Davida mpanjaka sy i Saoly mpanjaka raha nisy tena olona tena mpifahavalo tao amin'ny Baiboly de tafiditra ao reto izy mirahalahy reto satria nahoana anisan'ny fahavalony Davida tena sarotra ndra teo anatrehany zany Saoly zany satria izao ny antony i Saoly de ny fofony ain'ny Davida fantatsika tsara fa rehefa nialina ny ainga tamina fialonana kely mantsy i zavatra io ny fahavalonao nge tsy voatery tonga de hijoro fahavalo fa miainga amina zavatra kely Saoly nafaty arivoarivo Davida nafaty amin'alina de nisiry teo ny fialonan'ny Saoly de tonga hatramin'ny fifofonany ain'ny Davida ary i Saoly de nanana te fofony ain'ny Davida tamin'ny lafiny rehetra tiko teny hoe ninona tongavana tamin'izay zavatra zay
dia nofofony misy fotoana nafen'ny misy olona nanafina ny Davida tsy niteniny marina hoe aiza misy azy fa vonono Saoly daholo reo olo reny efa olona mpisolo olona mpivavaka no ninona no tsy nazahoany any Davida nataony Saoly ny hevitra rehetra tena hoe ho vonono nefa mafantatra ny zavatra mitranga i Saoly nanianzika any Davida tsy nentina tratra nefa kosa i Saoly dia tonga teo am-pelantanan'i Davida ny hainy rehefa natoro tao anaty zoe izy ozy ny mpiaraka amin'ny Davida ny tanina ankavanan'i Davida mantsy azy eo am-pelantananao ny hainy alao ny hainy fa ozy izy Davida hoe sanatry amiko ny aniendry zay voaozitry Jehovah hitanao raha lasina baby malala teto Davida dia tsy sanamonina dia ny fahavalo fofo ny hainy azy nefa tsika nge mino fa mba tonga aminao zany rehefa tsy indraindray rehefa mba manam-pahavalo iny tsika dia inona zavatra mitranga sady tsika iny fahavalo iny rehefa tena mafy zay le fanenjehana rehefa tena mafy zay le olana mety misy fotoana mihitsy tsika mieritreritra hoe alao raha mba maty io fahavalo io mba te anontany anao androandry raha maty Davida Saoly inona ny zava-nitranga teo amin'ny Davida ko tsy nitonga ve ny fiadanana tonga ohatrany tsy teo angera lasina babim-balaly zany fisandratany zany azo ny fanjakana milamima ny fiainana maty le mpanenjika fa za teteny aminao raha vakinitsika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Samuela voalohany a toko voalohany Samuela faharoa toko voalohany dia zao ny tantara ny nafatesan'ny Saoly sy ny saonany Davida tanao Davida misaony amin'ny fahavalony rehefa maty raha olo-kafo zany ny tena nanaovana fety makotrokotroka mihitsy hoe zay fa maty fa Davida zao ny zavatra mitranga rehefa maty Saoly dia niverina avy namono ny Amalekita Davida ka nitoetra androandro tao Ziklaka zany hoe mbola tsy fantatry Davida hoe maty Saoly fa Davida dia nitoinanao ny asa na dia voenjiky Saoly tsy ny tena marina Davida tsy nifantoka tany amin'ny Saoly aiza ary Saoly zay aiza भने fa taony ny asan'Andriamanitra fa zao ny zavatra nitranga any amin'ny andininy fa nisy lehilahy anankiray niazakazaka vany niazakazaka andeha ho any amin'ny Davida niosombovoka tritra ny akanjony sady niosotany ny lohany ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga teo amin'ny Davida izy dia ekoaka mitsaoka azy dia hoe Davida avitaiza moa ianao toy izy avy nandositra tany amin'ny tompony Israely ary Davida avy taminy nanahoana zay ny ady tany masiny ianao ambarao amiko dia hoy izy ny olona nandositra tamin'ny ady ary be koa ny apatrapatra maty ary maty koa Saoly sy Jonatany maty koa i Saoly sy Jonatany rehefa maty Saoly sy Jonatany tenen'ity vehivavy ity lehilahy ty azafady hoe maty koa i Saoly sy Jonatany rehefa naheno an'izany Davida dia zao ny tenin'ny Davida ahoana nafantaranao fa maty Saoly sy Jonatany ahoana nafantaranao Davida zany teto tsy niteny hoe marina ve maty koa sa dia tsy maty tsara fa ny zavatra nytenen'ny Davida teto dia zao ahoana nitenenanao fa maty izy taka niteny zany taka teteny Davida manao hoe aza mandainga la zao marina aza manaitaitra anaety no tena maty tokoa ve Saoly marina ve zany dozy izy lehilahy manao hoe tena mbara tamin'le zatovoka nanao hoe sena teo telo-boatry Gilboa ka rindro Saoly nitenina tamin'ny lefiny ary indreny ka le izy sy mitaitsovaly nanenjika azy maro dia nierika izy ka nahita ary niatso ahy izy ka ho za intya ary izy taminy iza moa ianao dia ho za tamin'ny Amalekita hitanao voalohany indrindra aloha dia fantatritsika tsara ny zavatra natonga ny Saoly nahita tsiny teo amin'Andriamanitra dia tsy nandringana ny Amalekita za dia teny aminao androany fa ny Saoly zay tsy maty ny Amalekita zay tsy maty ny Saoly taona lasa amin'ny taonany lasa no namono azy tamin'ity dray mitoro ity fantatra hoe fa ny fahavalon'ny Saoly nge teto Filistine fa namono azy Amalekita zay mahatonga antsika manao hoe aringiany ny Amalekita fa ny Amalekita tsy raringy anao androany
tsy mampitahotra anao aho fa somba iny ny amonanao rahatr'izay fa tsy zay nidirantsika fa ny zavatra hidirantsika aloha dia hoy indray izy tamiko masiny ianao atony kely aka vonoy fa marary mivokin'ozatra fa mbola tanatika any ny haiko andiny favolo dia nanatona azy a ka namono azy satria fantatro fa tsy ho velona izy rehefa resy ka dia nalaiko ny safikonanto aloha sy mifehitanana ary amin'ny sandriny dia nientiko aty amin'ny tompoko izao ty lehilahy ty nieritreritra hoe tona vaovao mafano any Davida ity lehilahy ty dia nieritreritra mihitsy hoe manao asa soa any Davida hoe novitainy ny asa tokony nataony Davida novonoiny ny asa ny fahavalony Davida nefa ko fantatsika fa Amalekita foana io a ny Amalekita dia mody maka ho namatsika mody ataony zakana angalana ny fotsika fa za teteny aminao fa aza mifampiraraha amin'ny Amalekita zany ianao na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona dia zao ny Davida rehefa tena fantany hoe tena maty Saoly andiny farakemikoana dia ndraisy Davida ny fitafiany ka notsiary misy tora Davida raha lasina vamalala manarilamy hideran'Andriamanitra izy manao an'io fa tety notsiariny zany lamy zany ary tena nitomany an-dranomaso izy voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nifadianana parivany ny andro zareo nitomany Davida nitomany nisaonany Saoly sy Jonathan zany raha lasina vamalala Saoly le nitady ny ainy no maty fa nisaona Davida satria fantatry Davida fa i Saoly io dia tena nanao zavatra ngeza be teo amin'ny fiainana fantatrao ve raha lasina vamalala fa raha tsy teo Saoly nialina sy nanenjika Davida tsy tonga amin'ny toerana nisy azy Davida nanoviana raha teo fa ny Saoly sy Davida nifankaty foana tao an-dapa dia nijanona teo amin'ny toerana mampitondra fihadinan'ny Saoly foana i Davida dia sosoan'ny Saoly teo tiany Saoly teo safosafony Saoly teo ny lohany dia mena goûté dia mena sakafo dia eo ihany mpitondra fihadina fa tamin'ny alalan'ny fialonan'ny Saoly azy sy nanenjehany Saoly azy nanosika ny Davida hiakatra teny ambony batery fiarovana raha lasina vavimalala natonga Davida natory tany anaty zoy natonga ny Davida inona teo amin'ny fiainana natonga azy niakina bebe kokoa tamin'Andriamanitra Davida iny dia tena tsy afaka tsy nifandray tamin'Andriamanitra satria fahavalony avokoa na i Saoly na ny bibidia na ny maimboka na ny mena rany raha matory any atoerana any anaty zoy any izy amin'ny alina fantatrao hoe zany olona hoe tena isan'andro tsy maintsy tsy manana fa tsy fehikelana amin'Andriamanitra tsy manana safidy ianao mety mbola manana safidy rehefa mbola marary ianao ka mbola misy ny dokotera afaka tsy miankina amin'Andriamanitra ianao ny olona ke tsy voatery hivavaka amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny olona ty andafy aty fa cancer nge zao sitrany tsy voatery hoe mivavaka fa zao nanosika ny Davida tsy maintsy nivavaka reny miankina amin'Andriamanitra na ny ranosotron na ny mofo hoaniny na ny toerana atoritra nanosika ny Davida hiafina any ambony batery fiarovana mba fantatra hoe raha lasina vavimalala fa ny salamo nosoratany Davida dia betsaka kokoa no nosoratany tany an-tany mpitsoahana betsaka kokoa ny salamo nosoratany Davida tao anatin'ny fanenjehana azy io salamo iainanao amin'izao io io salamo mampahery olona tapitritsany amin'izao io nosoratana lehilahy anankiray nisy ny fofony aina ka za teteny aminao androany nitomany Davida satria zao ohatry miteny Davida hoe tapitra keo ny salamoko fiankinako amin'Andriamanitra satria nahoana maty le nanenjika anahy na maty le olona nanosika anao eny ambony batery fiarovana hanana fifandraisana amiray goisy sanandro dia nitomany izy nitomany satria maty ny fahavalony za teteny aminao rano misaoly anao azay manenjika anao fa ny fanenjehan'ny olona anao no matonga anao hiazakazaka eo anoloana ny ranomasina mena raha lasina vamalala sahany zanak'Israely miatika an'io raha tsy nirodorodo tao aoriana tao Farao a azo ny zanak'Israely nataony toetra teo ambony ranomasina teo eo amin'ny 10 pointy manangana baingalody eo ny zanak'Israely fa tsy maintsy mamakivaky ny ranomasina mena satria nanenjika ny mpanenjika tao aoriana tao fa ny fanenjehan'ny Farao nampisokatra ihany koa ny ranomasina mena teo anoloan'ny zanak'Israely za teteny aminao androany misaoly anao izay manenjika anao fa misy zavatra tian'Andriamanitra tongavana rehefa teny Andriamanitra hoe omeo rano dia omeo hanina
satria tsy fon'andriamanitra ho faty na dia mifahavalonao ary ianao aza maniry ny fahavalonao ho faty zany fa za teteny aminao eto ambavaka izy ho ela velona mba hahita ny zavatra ho ataon'andriamanitra aminao amin'io adina hitanao Josefa any amin'ny Genesis toko fito amby telopolo tantara lavalava ny Josefa fa Josefa dia fantatsika tsara fa le nariny ny raharaha namidy inona ny problème resaka zavatra kely fialonana kely resaka nofy marina tokoa ve fa ianao dia zay dia koakeo aminao sisisa sy ny sisa andao vonoina fa tena masositra zany nofiny zany io ve dia sanatra no itsika ianao rehefa manana projet manana nofinofy aza mba tantarainao amin'olona zany ataovanao sy Jesosy zay olona akaiky anao manana zavatra ho atao ianao aza tantarainao amin'izao olona rehetrarehetra fa tsy ny olona rehetra mifaly amin'izany ozy ny olona io le mpanonofy ndao vonoina ny nofinofiny dia nalefa tany anaty lava-drano dia namidy tamin'ny Ismaelita dia lasa namidy ho an'ireny namidy mora 30 vola 30 dia lafo na i vola 30 iany mety tsy hitakorina nanaovana an'iny fa namidy takany andevo vidina andevo no namarotana ny Josefa lasa tany izy fa zao fantatrao ny zavatra nitranga entiko ampahirezana anao raha mbola eo amin'izany toerana zany ianao zao mety amidy ny rahalahinao ianao mety enjehan'ny olona ianao fa za teteny aminao androany eto ambavaka ho ela velona ny fahavalonao mba hahitany ny fevy Jehova momba azy sy ny fevy Jehova momba an'ireo olona ireo fa manampatra vainafo eo ambony lohan'ireny kitsika raha nasina babo malala ekeo aloha zay aloha ny zava-misy eo amin'ny fiainanao enjehana ianao fa mandehana koa ararotiny ny fanenjehana anao fa raha sady enjehana ianao ny hevitra ny tsy hetsika dia vomafy ianao fa rehefa enjehana ihany dia manodana miazakazaka mafy no mpanenjika anao fa tsisy atratra anao zany dia zao zavatra nitranga andininy any amin'ny Genesis toko fa 5:70 andininy fa 4:10 mahafinaritra be ny tanàna tantara eto andininy Genesis toko fa 5:70 zao ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Josefa tsy nahatsindry fakorakorako ny fonitsoa teo anatrehan'izy rehetra zao zany ny zavatra nitranga teto i Josefa teto efa tanana kavanan'ny Farao efa tena tompony Egypta mihitsy izy ozy Farao hoe seza fiandrianana sisa no tsy tovizako aminao zany hoe tsy maintsy asiana titra fotsiny hoe io Farao fa eto akaiky ny Farao misy olona tsy misy titra fa manapaka ny zavatra rehetra dia zay koa ny tsodrahako aminao androany tsy ny titra ny zava-dehibe aza maika ianao hoe zao ny titrako tsara ihany angambo zany fa ny zava-bitanao ny tena zava-dehibe Josefa tsy nanana an'izany fa zao amin'izay rehefa tonga ny fotoana dia nisy mosary amin'izay tany Israely zany hoe le olona le nanary ny Josefa nanipy azy tany Egypta zany nieritreritra fa homanga foana ny lanitra tsy ara lasana babo-malala tonga ny mosary ary mosary tsy maintsy tonga tsy voasakan'iza niza zany niza nanofy niza tsy nanofy niza ny elonana iza tsy ny elonana niza ny enjehana niza tsy ny enjehana ny mosary dia tsy maintsy tonga dia tonga tao tanin'ny Israely ny mosary tsy nahita sakafo fa tsy tany amin'ny tany Egypta ny fampatarany olona zany tany Egypta zany tamin'ny vao namidy tany Josefa dia zao ny tenen'ny olona hoe very tanteraka any zany tsisy ninona azo atao tsony amin'iny lehilahy iny mampatsiahanako misy fotoana rehefa tamin'izany fotoana zany rehefa mba niala tany Madagasikara ny tena dia misy olona ny teny nanao hoe lasa ny Sodoma sy Gomora nareo dia ozy tokoa hoe Jesosy any andafy ohatry ny tena be dia be ny fahotana fa rehefa tena nydinihana tsy atiany Sodoma sy Gomora fa ao Madagasikara zao tena mampikaikaika mihitsy ny fiainana ny fahotana ny von'olona ny vidim-piainana sy dia ohatry ny tsy mitombona any kely hoe ohatr'izay fa ny zavatra tiako tenenanao dia zao teto zany very tany amina toerana tena ohatry ny hafa firenena ty Josefa ny olona efa tsisy natsiariny anarana fa toka ny fotoana tany vao nisy sakafo dia dododo tany reto rahalahy reto nefa tsy fantany fa ny rahalahy izay namidiny rahalahy izay namidiny efa mpanapaka ao amin'ny toerana misy sakafo eo ary tsy fantany tsony tsy tadidiny tsony satria efa endrika olona efa tsy ohatran'le izy nariana tsony misy fotoana nge no hoe tsy tadidin'ny olona tsony sao dia tsy izy ary io fa Josefa tena tsy tadidiny rahalahy tsony fa zao ny zavatra nitranga hoe tsy natsindry ny fonina feno ny Josefa aloha tamin'ny voalohany fa
tsy voatsindratsony ny fony teny tomany izy de gaga le ralany fa ina mampitomany anao de zao miteneny any amin'ny andiny favalo ary Josefa miteny tamin'ny rahalahany hoe zany Josefa mbola velona ihany vai kaiky surprise zany tena hoe tena zavatra tsy napozina zao ny zavatra nitraka tsy navary azy ny ralahany fa torakovitra teo anatrehany hitanao torakovitra tsy torakovitry ny hafaliana fa torakovitry ny tahotra sy ny nenina sy ny fafambalaka hoe ino tiana ataotsika azoko an-tsaina efa sady nangovitra ireo ny olika tsy sady je tsy nahita fa tsy ny kirarony ireo de ny fampijery de ny fampanontany hoe iza moa ny tena tompo-kevitra tamin'iny fa ino ty tonga eto amintsika ty ay Josefa le namidy lasa mpanapaka zao ny zavatra nitranga ny torakovitra izao hoy Josefa tamin'ny ralahany avy manatona ianareo de nanantony izy aroa Josefa zany Josefa ralahanareo ilay namidinareo aty Egypta nampatsahivana kely aloha tsy maintsy misy ny fampatsahivana kely zany namidinareo narary anany ny atsipinareo tany anaty lavakiny a tena mpazaka ny aiko zany namidinareo ohatra ny andevo a nefa za tsy andevo a fa tsy nandatsy izy tsy niteny koa izy za le vola nataonareo inona zao le vola mba vidiko tamin'iny fa zao ny zavatra nitranga nefa ho sisy zany hoe namidinareo tany Egypta nefa ankehitriny aza malahelo natezitra mitena nareo ny amin'ny varotanareo aty fa amonjaina nampandehanan'Andriamanitra aty hitanao raha lasa nababy-malala i Josefa nalefa tany de fantany ozy izy Davida rehefa nejehan'ny olona izy ozy izy Davida rehefa nietra izy de nisy olona nanesoneso azy nitorabato azy de lehilahy atao hoe Barzilay de zao mitenen'ny Davida hoe ozy ny mpanaradian'ny Davida hoe anao tapana ve lohany ozy Davida ohatry zao fa raha Jehovah mampanao azy an'izao de alao tanteraka zany de Josefa teto resy lahatra an'izany tokoa hoe Andriamanitra ny nampandefa aty satria raha tsy nanefa aty hamelonanareo ngeny nalehako aty de zao am'izay any amin'ny andiny faefatra ambinifolo de namihana vosiny Benjamina ralahany izy ka mitomany ary de Benjamina koa de namihana azy ka mitomany teo amin'ny vosiny andiny fahatimy ambin'ny folo ary de nanoloka azy ny ralahany rehetra ka de nitomany izy teo ampaminana azy ary afaka izany de niresaky tamin'ny hitanao tomany reto tena nitomany reto Davidy Josefa namihana ny ralahany tsy nitomany le tsara velantsy izy tsy nitomany hoe nanoziny zany natomany nandatsy fa tena nitomany tamin'ny fony sady namihana andreo nanao hoe raha tsy nareo tsy ohatry zao ny fiainako raha tsy ny fanejehanareo tsy ohatry zao ny fiainako ka raha teteny aminao androany misy ilana an'ireo fahavalo manenjika anareo tsy tongatonga foana rehefa zao alao izy anao an'izay de mivavady meorana fa za teteny aminao hoe ny olona rehetra ngely efa mieritreritra an'izany atao hoe Jodasy zany za miny fa tsy misy olona zany manao ny anaran'izany hoe Jodasy fa satria vao miteny hoe Jodasy de ratsy de rehefa miteny izy mba mpianatra Jesosy mahafinaritra anao de tsisy miteny mihitsika hoe Jodasy fa Petera Jauna ry Matio ry Marka rehetrarehetra reo mahafinaritra daholo Petera sy Jauna tena anisan'ny avaka satria Petera sasa Jauna apôstôly fitiavana lehibe fitiavana le natory teo atratrany Jesosy fa tsisy miresaka an'izany Jodasy zany mihitsy za teteny aminao androany Jodasy ngeny fahavalon'izao tontolo zao fa za te teny aminao fa ho avy ny fotoana raha misy zany hoe ty ony zany mbola any amin'ny any amin'ny fiainana mandrakizay any mifankahita amin'izany Jodasy zany tsika fa za te teny aminao fa tokony hanoloka an'izany tokony hamena an'izany Jodasy zany tokony hitomany tokony hanoloka azy ka hiteny manao hoe Jodasy misaotra anao ahoana mahatonga ana miteny anao an'izany Jesosy lasa nababy-malala raha tahaka ny Petera sy Jauna daholy ny mpianatry Jesosy za te teny aminao tsy ohatry zao ny fiainantsika raha tahaka ny Petera sy Jauna daholy ny olona rehetrarehetra mpianatry Jesosy de tsotra ny zavatra nitranga tratrantitra Jesosy 20 taona izy de maty ho an'ireo mpianatra ireo fotsiny izy fa noho ny amin'ny Jodasy raha lasa nababy-malala maty teo ambony azy fijaliana Jesosy nandraraka ny randry ho anahy de ho anao mahatonga an'izao fahavelomantsika zao mahatonga an'izao fahasoavana ianantsika zao de nohony nanolorany Jodasy amin'ny Jesosy ka za te teny aminao androany mehoanina ny fahavalonao meorano izy raha mangetaeta fa hanambatra vaina fo amin'ny lohany zany ary Andriamanitra amany soanao ka de maherezy mino aho fa amin'ny ditoriteny indray de hitraky anao be mpanenjika io be mpanenjika anao de miomany ianao fa ho voatositosika kokoa any amina toerana tsaratsara kokoa ianao ary ao arinao vaina fo andohan'ireo olo renge ny enatra misy fotoana ho avy fotoana ando tena amin'ny enatra no avy fotoana tena menatra aminao reo
tena miondrika eo anatria hoe takizay tsy nanao an'izany finary ty nataoko fa ena kosa am'izany fotoana zany efa valin'Andriamanitra ny saonao ka de mahareta mahereza fa tsika tsy maintsy mandroso a mehoanina ny fahavalonao de meo rano izy alao izy hoelona velona fa mbola ifankahita ny tompo tsy maintsy hitanao a ary tsy maintsy voatositosika-reo ihany ianao mahatonga anao eny ambony bately fiarovana de anoratra salamo ianao io ngia anoratra salamo hoe anoratra salamo amin'ny fiainanao ianao ho fijona vavolombelona raha tsy retoloretina menjika anahy tsy ohatr' izao ny fiainako a tsy tonga tamin'izao tanjo zao a de mahereza daholo fa ny tompo a tia atsika voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany a alleloia amen.